Tanteran'androany ihany koa ny raharaha Zakarias Patrick tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy moa nijoro an'izay rehetra izay tsy mbola nisy ny didim-pitsarana navoaka tamin'ity androndroany ity. 10 Jolay ho avy izao vao hamoaka ny didy mikasika ny raharaha Zakarias Patrick amin'ny fitsarana. Samy tonga teny amin'ny fitsarana nosy avokoa na ny tangalamena Zakarias Patrick na ireo mpanao gazety efatra androany. Tsy tonga niatrika izany kosa Mpitory. Zavatra mampalahelo aloha voalohany indrindra raha faniteny ny fitsarana teo aloha teo dia hoe ilaina fatongavana Andriamatoa Mamy Ravatomanga izy tena mihitsy atao amin'ny fitsarana nefa indrisy mbola sy tonga ihany satria ny olona moa zany mieritreritra hoe misy amboniny lalàna dia tsy dia miraharaha loatra fa rehefa nandeha no fitsarana dia nandeha ny débat dia efa nazava teo dia nanapa-kevitra zany fitsarana rehefa samina eny ny teny Mpitory izany hoe avoaka amin'ny Mpitory zany sy izahay niaro an'ireo olona ireo dia hoe amin'ny 16 juillet mivoaka ny didy. Fampiasana taratasy osika mikasika ny fanondranana andramena no anisany anenjehana ny tangalamena Zakarias Patrick. Manoloana io indrindra dia nanamafy tamin'ny fiarovana nataony Maître Willy Razafindratovo fa madio ny olona rovany. Ny document faux tsy Patrick Zakarias mihitsy nanamboatra document faux na nampiasa faux document fa le faux nampiasain'ilay olona nanondrana entana nentina nolazaina fa hoe faux. Ka eo zany azava ny resaka amin'izao fotoana izao fa tsy hoe tsy izy akory hoe mpanondrana andra satria mbola tsy naheno mihitsy ianao Zakarias mpanondrana entana fa olona ingénieur ny eaux et forêt izy spécialisation environnement. Ka noho izany ny fiarovana ny tanindrazana sy harem-pirenena mampafantatra ny mpiray tanindrazana. Zay zavatra tsy mety zay ny nataony ary zay ihany koa no tantery mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia fantaina mipetraka dia ny hoe maninona le fitorena nataony professeur Zavelbert, docteur Josepha, le ministre de l'environnement teo ny Free FM sy Zakarias efa samy mitoro tany amin'ny parc izy tany amin'ny ihany koa tsy nisy toy adolodolo fitorena ireo fa le olona mitory sy mampilaza ny vahoaka ny zava-misy iray no enjehina sy gadraina. Maître Willy Razafindratovo izay nanamafy fa tsy tokony hisy olona amboniny lalàna ary nosoritany fa ny fitsarana no manam-pahefana napaka mikasika ity raharaha ity ary andrasana ny didy izay avoakan'izy ireo ny 10 Jolay ho avy izao.